Sitopoko vavy manatra ny araba indray amin'ity takarivany alakamisy ity reto ary aloha matoam-baovao isongadina amin'ity takariva ity tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy ny archevêque-ny Canterbury eo ihany koa ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny ala ary ny fidinana ifotony izay nataony ny BMH teny anivon'ireo mpivarotra hani-masaka teny amin'ny tsenany Mahamasina teny. Manasantsika ary tompoko sitopoko vavy anaraka ny matoam-baovao nisongadina amin'ity andro androany ity tontolo politika kosa aloha no anokana fatsika ny fampahalalam-baovao ary ny ampira indray ireo nanamafy ny filatsako-fidiny amin'ny fifidianana filoham-pirenena eto an-toerana amin'ity taona ity isany amin'izany ary ny docteur Cool Roger Laurent Christophe latsaka katerena ny firenena ka tokony andray fepetra ny tenako andray andraikitra ihany koa io no isan'ny vohitra tao anatin'ny fanambarana izay nataony tetsy amin'ny hôtel Carlton Anosy tamin'ity andro androanyity. Ilatsaka hovidiana filoham-pirenena ny docteur Cool Roger Laurent Christophe tao anaty lanonana manetriketrika izay nitanterana tetsy amin'ny hôtel Carlton Anosy no nanaovan'ny fanambarana ofisialy mikasika izany io maraina io. Noho ny fahatsapahany fa latsaka katerena ny firenena sy ny fitiava-tanindrazana ireo ny tena naharisika ity dokotera manam-pahaizana manokana mikasika ny radiolojia ity irotsaka hovidiana filoham-pirenena. Mila fanarena ny toe-karen'ny pirenena izay latsaka ankaterena tanteraka. Mila fiarovana ny ray tandrazana marobe mandry tsy lavoloha noho ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana. Mila fanamafisana ny firaisam pirenena tandindomindoza. Mila vahaolana ny krizy izay miatra amin'ny firenena sy ao amin'nisy tokantrano izao. Fantatsika dolo angamba fa valopolo isanjaton'ny malagasy dia milomano ao anatin'ny fahantrana. Dia candidat misokatra ny kitsipo amin'ny ankolafiny rehetra manerany nosy aho vonona ny fanomentanana ho amin'ny fandresena. Voromaro ireo zanaky ny faritra tetsy amin'ny hôtel Carlton nanatrika ty lanonana fanaovana fanambarana ofisialy ho filatsahana filoham-pirenena ity. Tafiditra ao anatin'izany ireo fikambanana maro samihafa ny antsony ny filatsahany docteur Cool Roger ho filoham-pirenena. Izay fikambanana Jeune Tafi eto Madagasikara dia manambara ampabe maso fa manolotra any Andriamatoa docteur Cool Roger amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena.